nahazo toromarika avy tamin'ny ministera piaha azy ireo ny masovon'ny ministera serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana momba ny fitantanany ainao manjery-panjakana mialoha sy mandritra ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika atao eto amintsika ny 7 novambra izao manana andraikitra sy adidy lehibe amin'ny fampanarahan-dalàna sy fanomezam-baovao ny vahoaka ny radio am-panjakana. Araka le toromarika moa avy amin'ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana izay tarin'ny ministra dia ny ainao manjery-panjakana dia manana andraikitra goavana amin'ny fandavorariana ny fifidianana ampitaina amin'izy ireo hoe ireto ny toromarika izay avy amin'ny andriamato ministra mba ahafahana mandrindra ny fampandehanana ny fivoizana ny zavatra rehetra mahakasika ny fifidianana amin'ny alalan'ny RNM sy ny TVM ka mety hisindry fandarana iova zany any anivon'ny district agny satria misy le programme vaovao zany zay navoaka tao anatin'ny fivoriana rahana tany anivon'ny ORTM sy ny ministera zany dia mety iova arakaraka an'igny zany ny endrim-pandaharana satria ankoatran'ny fandaharana nasional dia misy ihany koa ny fandaharam-paritra zay efa itiavan'olona ny RNM sy TVM ty anivon'ny faritra zay zany ny antony natongava reto délégué aby reto avy any Marosetra Mananara anaty Sainte Maria Vavategnina mba samy nomena toromarika mitovy afahana mampandeha an'izay lafin'izay. Marina fa tonga teto andrenivohitra ny faritra avokoa ireo délégué-ny serasera atao anatin'ny faritra Nalanjorofo ity nampitainy ny talem-paritra ireo fepetra ireo sy nampatsiaroviny ihany koa ny lalàna mifehiny ny asan'ny serasera sy fanatsarany hatrany ny traikefa ny mpanao gazety sy ny mpanentana fandaharana amin'ny radio am-panjakana amin'ny faritra.